Miarabantsika rehetra. Mikasika n'ilay mpivady no terena iaina ihinana tangena tany amin'ny faritry Manakara, distrika anankiray antsoina hoe Sahakevo raha tsy diso tany no hitondrako resaka amintsika vetivety sy ampitana fahalalana, famarinana izao zany, fiadanana tombo dahody. Mampalahelo dia mampalahelo le tranga satria misy mpivady no teren'ny fiarahamonina ny fokon'olona tao amin'izany commune izany hisotro tangena rehefa nisy fadisoana. Ny eritreretin'izy ireo zany fa hoe fadisoany tao anatin'ny fiarahamonina izay niarahany niaina tamin'ireo mpivady ireo. Ny tangena moa dia fantatsika tsara fa fomban-drazana izy io izay takony hoe dina zany ao anatin'ny efa fifanekena ao anatin'ny fiarahamonina tao anatin'ny fiainan'ireo olobe tany aloha tany hoentina manasazy ireo izay ambara fameloka eo amin'ny fiarahamonina. Dia io fanasaziana io toy ny hoe fanatonana olona zany na ihany koa hoe seza elektrika na zavatra ohatran'izany, satria ny resultan'io fanasaziana fitsarana amin'ny alalan'ny tangena io dia na fahafatesana na fiainana. Ao ambadik'izay nefa dia possible misy ny hoe tena meloka marina ve ilay olona sa resaka tondromolotra sa manakory sa mbola misy barangy be da be zany Andriamanitra ihany koa madinika ny vosiny fo. Fa hitako tena nampalahelo ihany le izy satria arak'ilay fitantara natao amin'ny pejy anankiray rehefa nampisotroana tangena izy mivady, tsy tamin'ilay endriny hoe amin'ny alalan'ny zavamaniry zany le nitorako fanazavana kely teo fomba taloha, satria ilay zavamaniry hoe tangena io dia toy ny poizina mihitsy izy io ary mahafaty sur le coup zany rehefa mihinana azy ianao par rapport amin'ny doziny. Raha ny fahafantarako azy zany, kanefa dia izay no ametrahana ny fitsarana hoe meloka sa tsy meloka ilay olona. Bon, fiainana tany aloha izany, misy zavatra mifamatopatotra be da be ao anatin'izany hatrany amin'ny resaka hoe tsy ny sy ny tody sy ny resaka hoe famarinana ao anatin'ilay olona sy ny resaka hoe fanahy divin miditra tapoka ao anatin'ilay olona manafaka azy amin'izay fahafatesana izay sy ny sisa be da be tao anatin'ny inspiration divine izay tonga tamin'ny fiarahamonina tamin'ny zavanim-potoana izany ny sy ny hoe meloka sy ny tsy meloka teo an-tana ny manam-pahefana dia ny mpanjaka sy ny taololobe tany aloha tany. Dia rehefa nampisotroana tangena izy mivady zany satria hoe meloka tao amin'ity distrika anankiray tao Manakara ity dia nalefa nilomano izy mivady, fa tsy tamin'ny alalan'ilay fampisotroana zavatra maniry poizina zany no nitsarana azy mivady, fa tamin'ny alalan'izay épreuve zay hoe alefa milomano mihita intelo miantona amin'ny alalana mirefy zay fa ny fanapahana tao amin'izany fiarahamonina izany izy mivady. Kanefa ramatoa dia ny avoe nanambara tamin'ny fiarahamonina zany fa ny tenany dia tsy mahay milomano, mahay ihany fa tsy mahalasa lavitra koa, mety hoe juste fotsiny hoe resaka coulé fotsiny ohatra no hainy na juste mitsingevana fotsiny zany zavatra ohatran'izany. Kanefa dia ny forcen'ny fiarahamonina zany hoe misy contre lojika zany nampiainy ny fiarahamonina n'ilay ramatoa tao anatin'izay soany zay, ary malgré fa tsotra ilay ramatoa ny amin'izay mahamarefo azy amin'ny resaka nomano izay fa noterena. Zay zany ilay endrik'ilay tangena aty amin'ny fiarahamonina vaovao zay isitrika sainantsika izao zay somary codifie kely modifie kely amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Mampalahelo le izy dia ny zavatra nisy lojika be satria ianao tsy mahay milomano, alefa milomano zany dia lentika ianao, mirendrika ianao. Dia ny vady moa zany arak'ilay fitantara n'ilay pejy anankiray miparitaka be any nanafitra azy ihany fa indrisy tsy tanany ilay ramatoa, ilay vady nanafitra azy ihany koa dia mbola tratran'ny fanakoram-bahoaka, ny vavan'olona, ny fandrabirabiana sy ny fanososoena isan-karazany ny endriny be da be tahaka izany. Mampalahelo tena mampalahelo ilay tranga. Fa ny zavatra tena hoe ampitaiko amintsika zany dia hoe pourquoi mbola miexiste izany zavatra izany
eto amin'ny firenena malagasy. Zavatra roa ny ambaran'izao hoe pourquoi mbola miexista izany zavatra izany eto amin'ny firenena malagasy. Ny voalohany tena primordial dia tsy manana an'Andriamanitra ny vahoaka malagasy, tsy manana an'Andriamanitra ny vahoaka malagasy, tsy manana an' Jesosy Kristy ny vahoaka malagasy, tsy fantany ny sitrapon'Andriamanitra, ny fahasoavan' Jesosy Kristy, ny grasy. Tsy manam-potoana hitetahena an'izany satria efa naverimberitsika teto amin'ny pejy foana ny momba ny fahasoavana, ny filazoan-tsara, ny soratra masina selon la Bible, ny fitiavany ray tsotoa ary Jesosy Kristy zany nanoditra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny sisa ny entité an'ny salut, ny plénitude an'izany, ny famonjena. Tsy manana an'izany ny vahoaka malagasy dia miafara lasa miverina amin'ny tongolo Ejipta, fitsarana, tangena, fitsarana, manapaka amin'ny toeran'Andriamanitra zany manongotra aina amin'ny alalan'ny zavatra ny contre lojika izay tena hoe maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, zavatra tsy ao anatin'ilay grasy no entin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana mihitsy. Zay mahatonga anany teo hoe tsy manana an'Andriamanitra, tsy manana an' Jesosy Kristy, tsy manana filazoan-tsara ny vahoaka malagasy. Zay ny teboka voalohany ngeza be. Faharoa ny teboka faharoa dia hoe misy fanjakana eto Madagasikara, misy ny institution isan-karazany, ny assemblée, ny ACC, ny CNI, ny premier ministre, ministre miara-miasa aminy, ny député hatrany amin'ny président am-pokotany. Fa inona ny zavatra misy? Tsy miatra ny lalàna. Tsy miatra ny lalàna satria za manokana dia misy ny lalàna miaro ny meloka. Zany hoe io fanjakana io zany dia eo fotsiny io Gaule Sardine eo mialatsiny amin'ny teny an'izany, bloc de glace be eo zany io, fa tsy mitondra fruit akory any amin'ny fiarahamonina any ambany ala any amin'ny toerana izay tena hoe isolé, tsy hitany zany, tsy hitany zany. Zao mipetraka aty amin'ny toerana mandroso dia tena hoe même tonga any amin'ny toerana hoe tena campagne, tena hoe any amin'ny toerana izay tena hoe ambany vohitra be anao, fa tonga ny jiro, tonga ny rano, tonga ny arabe eo ambavahadinao, misitraka ny sitrahany any andreny vohitra ianao, même internet, to ny droit zany, ny lalàna surtout. Fa tsy zany any amintsika. Misy fanjakana, misy général be dia be, misy mpitsara be dia be, ary manana code pénal, code civil, sy ny sisa be dia be isika. Fa izany tsy mitondra fruit eo amin'ny fiarahamonina. Zay zavatra anankiroa zay no hoentiko manambara ny nitrangana mpanahelo tamin'ny fampisotroana tangena tany Manakara iny. Tena mampanahelo, tena mampanahelo. Maniry mafy any mba tsy iverena an'izany zavatra izany satria tena hoe mampanahelo reto, tena hoe recul, tena miverina any amin'ny tsisy lana azy tsony mihitsy zany ilay firenena malagasy. Tena mampanahelo ilay izy. Ary eto ihany koa zany dia manindry foana hoe za tsy contre ny fomban-drazana, ny kultura, ny zavatra mahamalagasy ny malagasy, tsy manohatra an'izany fa misy tokony ariana be da be tompoko. Misy tena hoe fako, ary mila intelligentsika manao tri an'izany, surtout ny resaka ara-panahy, mi-infecté ny ara-panahy. Io le mahasarotina anahy eto amin'ny pejy foana satria fantatrareo fa ny pejy dia mampitodika antsika, manaitra antsika mitsoka ny trompeta sy mampaneno lakolosy itodia-tsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay Jesosy Kristy. Zay no anton'ny fisian'ny pejy, ary zay no mahadiloilo fanotsorana ny diloilo fanotsorana anaran'ny pejy. Ka amezako an'izany rehetrarehetra izany hoe tsy manana an'Andriamanitra voalohany indrindra ny malagasy, tsy manana Jesosy Kristy, tsy miaina filazoan-tsara. Faharoa, misy fanjakana fa tsy misy fruit any amin'ny fiainam-bahoaka, lalina akory ny antom-pisian'ny fanjakana dia vokany mikorotana ambony ambany ny firenena malagasy, samy manao izay tiany, samy miaina an'izay tiany iainana, kaboraraka, misavoritaka tanteraka ambony ambany. Nefa ny olona efa miakatra eny amin'ny volana, ny olona efa
manamboatra sambydanitra ny olona efa mikirakira uranium sy ny zavatra ohatroatran'izany zavatra ny tany zany resako aminao zany isika nefa mampisotro tangena zany no mahafinaritra atsika mampanahelo tena mampanahelo zay ny zavatra misy mba hanairako atsika fotsiny sy apitaiky mesazy amitsika mety isany zavatra resako zany fa za moa fantatra ro ihany fa par rapport amin'ny zavatra misy de mezaka manapotsipotsitra tsy zay azo potsipotserina amin'ny eritrereto fahazahoanareo azy amin'ny tsotra indrindra de etiko am'izay le izy miala tsiny am'izay tohana miala tsiny am'izay ciblé misy afatra tokony raisina kosa ao anatin'izany miraritsoa antsika rehetra tianao Jesosy